Agafalinina trany ny arabananao zay manaraka ny mety toetry ny andro amin'ity faharoa ambin'ny folon'ny volana janoary fito ambin'ny folo sy roa arivo ety. Mikasika ny mandrafitra ny mety toetry ny andro dia tafaverina kely anatin'ny volonandro ririnina antsika anatin'ny 3 andro avy. Zany hoe raha ny toetry ny andro rapitso maraina dia somary andrahona ny andro saika manerana ny nosy. Ahitana orana tandrifindrahona kosa raha amin'iny faritra Sava, ny faritra Melaky ary ny faritra Menabe. Ahitana orana malefaka raha amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Ny tolakandro kosa dia ahitana orana tandrifindrahona hatrany raha hoan'ny faritra Diana, Sofia ary ny faritra Beny. Arankotroka kosa izany raha hoan'ny Menabe sy ny faritra Atsimandrefana. Mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka raha hoan'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorofo. Andrahona kosa ny andro raha hoan'ny faritra Sisa. Ny maripana ambandritra voavinavina dia 14 degré Celsius ho an'ny faritra Vakinakaratra, manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 raha ho an'ny faritra ampovoantany, mihoatra ny 12 kosa raha ho an'ny morontsiraka rehetra. Ny maripana ambony indrindra voavinavina kosa dia any amin'iny Nosy-be mahatratra 13 degré Celsius ary manodidina ny 15 ka hatramin'ny 17 raha ho an'ny faritra ampovoantany, mihoatra ny 30 kosa raha ho an'ny morontsiraka manodidina ny Madagasikara. Raha mikasa ho any amin'ireo tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara ianao dia ahitana orana tandrifindrahona any Johannesburg. Andrahona kosa ny andro raha ho an'ny Milan sy Bangkok, ho tsara ny andro raha ho an'ny Nairobi sy Paris. Mikasika ny toetry ny andro ho an'ireo nosy manodidina ny Madagasikara, ahitana orana tandrifindrahona Maurice sy Seychelles, ho tsara hatrany ny andro raha ho an'ny Comores sy La Réunion. Dia izay indray ary tompoko nazo atolotra anao raha amin'ity anio ity. Manasa anao amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.